tontolo arabaritra sy fandrarana fihenam-bidy hatrany amin'ny 10 isanjato no hita eo anivon'ireo magazay ao amin'ny Avance Center Behoririka mandritra ilay hetsika prix folie ho tanterahana ny voalohany ka hatramin'ny faha-enina ny volana jona ho avy izao. Fanadihadiana irana amin'ny Ravaka Randriamanala sy Mamra Samuely. Raha nangingina tao anatin'ny taona vitsivitsy dia iverina anatanteraka ilay hetsika prix folie ny fikambanan'ny mpivarotra eto amin'ny Avance Center Behoririka na ny Fimpiaka ka ho tanterahana ny voalohany ka hatramin'ny fahavalon'ny volana jona ho avy izao izany. Isan'ny mpanohana ny hetsika ny Jika Group. Misy fihenam-bidy goavana tolotra robotika eto amin'ny Avance Center Behoririka ho an'ny mpanjifa mandritra izany. Karakara hetsika izay amin'ny fahavalohan'ny volana hatramin'ny fahavalon'ny volana jona izao ny antony dia satria anomana fihenam-bidy lehibe zany izay amin'io dia ampiseho hoe tia nge zany Avance Center zany satria mbola betsaka ny tsy mahafantatra loatra ny Avance Center zany manoloana an'ileo tranombarotra lehibe manodidina rehetra eto Behoririka. Manomboka eo amin'ny 12 isanjato mety hatramin'ny 10 isanjato mihitsy aza arakaraka ny botika tsirairay avy zany io. Fa misy efa nanome fanantenana hoe tena no goavana be mihitsy tsy vitsy ireo botika efa nanome fanantenana amin'izay zany. Isan'ny ampiatra izay fihenam-bidy amin'ny entana ao amin'izay ny flashy boutique izay mpanohana ihany koa ny hetsika. Fihenam-bidy hatramin'ny 10 isanjato kosa no atolotra ity magazay ity mandritra ny hetsika. Magazay miisa 30 sy 300 eo no misy eto anivon'ny Avance Center Behoririka. Ahitana ireo fitafy sy kiraro manaraka ny vanim-potoana natao an'ny rehetra ny eto amin'ny Avance Center na ho an'ny vehivavy na ho an'ny lehilahy na ihany koa ho an'ny zazakely sy ankizy izany. Tsy adino ihany koa ireo kojakoja samihafa momba fanatsarana ny endrika amam-bika. Olana ho an'ny mpanjifa eto moa ny famaroan'ireo mpivarotra amoron-dalana izay misakana ihany koa ny fidiran'ireo mpanjifa amin'ity toeram-pivarotana lehibe ity. Na izany aza, maro amin'ireo mpanjifa efa zatra manjifa ety, isany amin'izany Ilova. Mahatonga anay misafidy ny ety amin'ny Avance Center moa zany dia par rapport amin'ilay botika hafa zany ny zavatra ato hita hoe zavatra de qualité. Amin'ny resaka qualité mihitsy rapport qualité prix koa moa eo ihany nefa ilay izy alaporte an'ny olona rehetrarehetra zany fa tsy dia ohatry ny any amin'ilay botika be ilay lafo be ireny nefa zavatra mitovy. Ireo mpakafy fanatanjahantena ankoatra ny fitafy natokana ho amin'izany izay hita ety dia misy ongatana ihany koa ireo fitaovana entina manao fanazaran-tena ao an-trano. Amin'ny 7 ora sasany maraina ka hatramin'ny 10 ora sasany hariva moa no mandray anao tsy ankiato ireo magazay eto amin'ny Avance Center Behoririka. Dia azadino araka izany ny mitsidika ety amin'ny Avance Center manomboka ny voalohany volana jona ho avy izao.
dia tao anatin'ny fanadihadiana fampahafantarana hira iny ihany koa ary mamarana ny vaovaontsika toko lahy sy toko vavy ankasitrahana hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mbola mitohy kosa ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitry matv mametraka ny veloma mandrapitafa indrery